NGB Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Ne tardez plus, vivez le meilleur des bons plans. Patimax, la qualité au meilleur prix. Yulchanao ni fampalalam-baovao. Ny fety sy ny faly ny mponina na teo aza ny fahasahiranana sy ny rotsakorana nandritry ny fitsenana ny taona vaovao 2024 fanantenany rehetra ny sy ny fivoarana sy ny fanatarana ny farim-piainana amin'ity taona vaovao ity. Miditra ao amin'ny distrika ny Morombe faritra Atsimo andrefana amin'izao fotoana ny ivon'ilay Alvaro filazana loza amin'ny tatao miloko mena ho an'ny distrika ny Morondava, Manja, Morombe ary Toliary voalohany sy faharoa. Any ivelany itoy mandritra ity taona 2024 ity, hoy ny mpitondra tenin'ny tafika Israelianina, ny ady eo amin'ny Israely sy ny vondrana islamista palestinianina Hamas, raha ny afatra nampitain'ity farany tamin'ireo tafika Israelianina. Raha iverenana ny misasakalina teo, mbola nitoy hatrany ny taroka-bomba izay niainga tao Pante Gaza, ka nahafaty sivily manodidina ny 420 tao an-toerana sy tao amin'ny sistany ny Israely. Ny andinindin'ireo avy hatrany ary. Voalohany volana janoary 2024 fa miarabanao tompo kilasy tompoko vavy na tratra izao taona vaovao izao ho feno fahombiazana ho antsika rehetra ny ity taona vaovao ity. Miarabanao ihany koa tonga soa atao anatin'ny fampalalam-baovao. Anokafantsika izay fampalalam-baovao izay ho an'ity alina ity ny fety sy ny faly ny mponina na teo aza ny fahasahiranana sy ny rotsakorana nandritry ny fitsenana ny taona vaovao 2024 fanantenan'ny rehetra ny sy ny fivoarana sy fanasarana ny farim-piainana amin'ity taona vaovao ity. Fanadidina mikasika izay etiny Gaëtan Andriatsilavo. Na teo aza ny fahasahiranana ny ainana nandritry ny taona, nafana ny fanaovam-beloma ny taona 2024 sy ny fitsenana ny taona vaovao 2024. Ankoatr'ireo ny fety sy ny faly, niaraka tamin'ny fianakaviana tany an-tokantrano, maro ihany koa ireo ny safidy ireny toeram-pilanonana ireny, niaraka tamin'ireo mpanakanto. Teto amin'ny PK0 Soarana, feno ny toerana, nafana ny lanonana niaraka tamin'ireo tanora. Fampisehoana efa teto tamin'ny heritaona tsy tamin'ny heritaona tamin'ny 25 juin fa teto fa mbola nafinaritra kokoa zany tamin'ny androany noho tamin'ny 25 juin mbola nisofisofy kokoa zany ny androany sy tsy haiko mety hoe tafiditra kokoa angamba za tamin'ity sa tsy haiko sa hoe niakatra kely le laza sa tsy haiko tsy fantatra aloha fa hafa izy tamin'ity dia hafa izy tamin'ny ambolana. Nafinaritra ny fitsenana ny taona 2024 hoy ireo tanora. Maro ihany koa nefa ny fanovana takina eto amin'ny firenena ialana amin'izao fanitrana iaina ny malagasy izao. Raha soa zany amin'ny taona 2024 dia mba samy tonga ny tanjony reny daholo ny vahoaka dia mba hazava ny alina le jiro e, mba hazava zany ny alina fa misy zao ny olona ny aminay zao mafana ny alina dia mampiasa ventilatera moa rehefa tapaka ny jiro tsisy hoe rivotra tsisy courant anodina an'ilay ventilatera dia zay zany mba firariana ty mba hoe iva amin'izay ny olana ny jiro sy ny rano. Nafinaritra noho ny teo alohaloha e satria tsy maintsy nasiana fanomanana fa ahoana momba fety zany fety tehatra olona e tsy maintsy mba misy le hoe mba manomana kely sy ny tara dia ny tsara mila mezaka foana fa tsy dia metehatra olona indrindra fa amin'ny firenena satria le firenena tsy dia hoe metehatra olona loatra fa tsy maintsy
tsy maintsy mizaka ahoana moa zany tsy maintsy kalovetivety ke tsy de metehatra le hoe fitondra firenena ohatrohatry zany fa ianao ihany mahavelona ny tenanao a de ohatr'izay le fiainana fa tsy hoe andro tolorana sy nohatrohatry zany. Anty taona 2024 ty mba omby sy tonga mitanjo koa de pisy be oa hoany zay olona rehetrarehetra mahafantatra anay a izy ny nambina de izy ny sady a zay efa ny ambotsy manjaka koa azy daholo a tonga mitanjo igny daholo amin'ny 24 io a tena mahafinaritra etoany ty raha ny fahitako azy. Za tsy hoe manam-bola be a fa za révolutionnaire de amina manokana anjaiko tso amin'ny fiarahamonina de manadiady manangasanga amin'ny rehetrarehetra sy ny zavatra miseho eto amin'ny firenena satria lasa de mikorotana roatra amin'ny firenentsika aza mba atao an'izany tsy mety ange zany firenena zany hoe mikorotana satria raha mikorotana amin'ny firenena de hoaiza no avanay tanora tsy mety tsony zany hoe population malagasy jeune aiza tsony hoe population malagasy jeune zany tsisy tsony zany amin'izao fotoana zao. Tokony mba jerena nangano avin'ity firenentsika ty fa tena efa resy be mihitsy tsika tena mila hoe mila mandrositsika amin'ny taona manaraka iny fa tsika tena resy be tamin'ny 2023 iny fa efa maro ny zavatra niseziantsika de mila hoe mirosa amin'izay tsika amin'ny 2024 io mila atao milay be ranga zay. Firaritso avaty amina zany de fa le mirary soa atsika malagasy rehetrarehetra de irarina mba ho androso tokoa Madagasikara ary irarina ihany koa tsika tanora rehetrarehetra eto Madagasikara de mba ho reharehan'ity Madagasikara tsika ty. Fanantenany rehetra araka izany amin'izao taona vaovao izao ny ampivoatra ny farim-piainany isa-tokantrano ny aina ao anaty fiarahamonina lavitra ny tahotra sy ny tebiteby. Eo amin'izay fitsenanany ny taona vaovao izay hatrany na ena ny vidim-pidirana ho an'ny ankamaroany ireo sio sy fety farany taona no ny fahasahiranana iainan'ny mponina. Isany nahitana izany ny teny amin'ny La Belle Vue teny La Haute amin'ny ankapobeny nafana sy nafinaritra ny fety ho ireo tonga namaly ny antso ny famaranana ny fety ny farany taona iny teny an-toerana fanadidina. Nateo aza ny fahasahiranana lalina ny ainany ankamaroany mponina nandritra ny taona 2022 iny azo lazaina ho maro ho ity mpianakantona nafana lanonana tetsy amin'ny La Belle Vue La Haute ity ireo olona tonga niatrika ny fampisehoana nataon'izy ireo ho an'ny fety ny farany taona. Tsy maintsy nanolotra fihenam-bidy ho an'ny rehetra ity mpanakanto ity sy ny mpikarakara ny lanonana hanomezana fahafaham-pony tsirairay no ny tsy fananany maro fa efa mividy hanatrika fampisehoana tahaka ny nataon'izy ireo. Ny olana sedraina tamin'ity taona ity de atao hoe maro fa ny tena tsapa aloha zany de ny fahefa-mividin'ny olona raha manao live ianao de raha vao mihoatra ny 20 000 ariary ny fidirana de sarotra amin'ny olona ny miditra amin'izay zany hoe somary nanana fandefenana ny artiste zany rehefa mikarakara live sy tena nanao prix mitangana be mba ahafahana mamay fahafapon'ny olona nefa no mahazo misitraka ihany koa ny artiste de ny fanirina sy ny mba hoe tanjona amin'ny 2024 zany mba isy ny atao hoe fihenam-bidy ny vidim-piainana mihitsy angamba raha azo lazainy de amin'izay fotoana izay mazava ho azy mba afaka miaina mijery fety ny olona amin'le prix normal tokony iainan'ny artiste satria io zany ny velomanay ny mozika de raha vao ohatra hoe midina ny prix de normal koa zany ny any amin'le recette fa raha normal zany zao raha hoe artiste manana ny lazany raha manao live de tokony hoe minimum zany tokony hoe 15 000 ariary ny fidirana raha anao tsonjombe raha ny tena marina nefany tsy azo olona an'izany ny artiste fa eo amin'ny 5 000 eo de zavatra zany mba ampanirina hoe mety efa mba saka 10 000 ariary kosa angambany amin'ny eny taona raha tonga zay ireo hoe vidinan'ny vidim-piainana sy ny an'izay zay zany angatahana amin'ny fanjakana.
Na eo azy izany, azo lazaina ho tsaratsara kokoa noho ny tamin'ny taona 2022 hoy ireo tanora namaly ny antso teny amin'ny La Bellevue ohatry ny ambiasy tamin'iny fety ny farany toniny. Tsy tena nomana be fa programma tapitapitra dia nahita namana tato dia tonga dia nandeha tato. Tsisy olana ve ny olana kely any le orana. Avo be ny orana. Ny fahitako ny fety tamin'ity ndesan tamin'ny herintaona tamin'ity ohatrany tsy ohatrany hoe tsy dia nalaza fa tsara ihany izy. Fety tamin'ity taona ity zany mahafinaritra be mihitsiny. Par rapport ny tamin'ny herintaona somary nangingina fa tamin'ity tena naoraka be mihitsiny. Mety hoe tsy fety be ngamba ny olona dia manomboka miakatrakatra ety koa ilay olona dia zay ny ambiance tsara be. Irariana zany mba hiatsaratra trano ny fiarahana dia eo ihany koa zavatra tsara rehetra izay mbola ho avy ezahana ho tsara foana zany. Za zany dia tia mba manalaza rehefa isan-taona fa tsy andavanandro tsy dia manalaza fa mba tiako fotsiny zany tena mana hoe mba faly tratrany hoe mba tratrany taona bedabeda zavatra manarina mantrany taona nefa tain'Andriamanitra dia mba tratrany taona dia mba manalaza Fanatenan'ny rehetra amin'izao taona vaovao izao ny ampivoatra ny fari-piainan'ny isan-tokantrano, ny aina anaty fiarahamonina lavitry ny tahotra sy tepitepy, vokatry ny fanafiana amin'ny tampiadiana sy ny asan-dahalo. Eo ihany koa ny fialana amin'izao fahasahiranana sy ny fisontry ny vidim-piainana izao, mba tsy hizara fanampiana vonjy-tavanandro, tahaka ny mahazatra azy ny fitondram-panjakana, fa hijery sy fantoka amin'ny tena sosialim-bahoaka. Miarahaba ny vahoaka malagasy rehetra, natratra izao taona vaovao 2024 izao, ireo olon-tsotra filohan'ny fikambanana, solombavambahoaka, sivily, miaramila sendra ny mpanao gazety. Dia rahantsika vetrany ary izay firarian-tsoa izay. Voalohany moa zany dia faly miarahaba antsika mianakavy tratran'izao asaramanitra izao taona vaovao santaritsika zao isaorantsika n'Andriamanitra zany ary irariana soa ho antsika mianakavy mba samy hoe hoentiky ny fahasoavana sy ny hatsarana rehetra ahafahantsika manatanteraka ny andraikitra amin'izay mbola hoe tohim-piainana matomako mbola velona dia tsy maintsy hitambiasarana adiditsika dia hoe zay tena fahasoavana rehetra ilaitsika dia omen'Andriamanitra ary koa ahafahantsika miara-miaina sy miombona ka mifampizarana izany fahasoavana izany mba hisyny fiadanana amin'izay toerana sehatra ary fotoana rehetra andehananao andehanantsika mianakavy ho tratry ny taona mitsingeringerinana tompo. Ny raha antsika ny aina teto moa ny taona 2024 mifamafao tao avokoa ny tsara sy ny ratsy. Na izany nefa dia anisan'ny vanim-potoana izay tsara homarihana izao faraparan'ny taona izao dia ny fiatrehana ny krismasy sy ny taona vaovao ka etona no hitondrana ny teny filamitsoa ho an'ny vahoaka malagasy rehetra manerana nosy indrindra ny vahoaka atao anatin'ny district Antananarivo Atsimondrano izay atao hoe fari-piadidina na alany ny tenanay solombavambahoaka. Eto moa zany dia miara-miasa tsika atao anatin'izay atao hoe efa-taona mahery zay ary mbola hiara-iasitsika amin'ny taona 2024. Ny tenanay dia vonona hatrany ny hitondra ny atao hoe etaetan'ny vahoaka isolo vavazy ny anivony ny anteny miram-pirenena amin'ny fitondrana ireo taraina na ihany koa fanamarihana na tsikera ihany koa izay entina manoloana an'ireo mpanatanteraka isan-tsokajiny ka andraikitry ny solombavambahoaka ary voalaza mazava ao anaty lalam-pandroenana zany ka mirary soa antsika mianakavy sy mbola mampanantena an'izay fanatanterahana ny andraikitra tandrify voalaza lalàna izay. Eny amin'izao andro tsara ny taona vaovao izao dia mirary sosiny tsara ho an'ny vahoaka malagasy ihany koa ny commune izay didiko dia tsy inona koa ny commune Manarina dia mirary an'izany commune izany lasa lavitra dia mirary ihany koa ny vahoaka anatiny ho feno ianiko ny fahasalamana ianiko ny fahasambarana dia haika izay diavana dia dina ihany koa nefa satria dia anatin'ny antoko ny pray antoko dia mirary soa ihany koa ny antoko même inona fa dia ny foloan'izany antoko izany dia enganeka dia hatana maitso amin'izany antoko izany toko. Faly miarahaba atsika vahoaka malagasy tratran'izao taom-baovao izao ary mbola makahery ihany koa atsika rehetra amin'ny toe-java misy eto amin'ny firenena. Na izany na tsy izany andao hiara hijoro hijery ny firenena
ary samy tompokanin-drazana aoka tsy ho izy tahotra na izy eto ambon'ity Madagasikara ty rehefa malagasy dia tompony tany tokony tsy ho izy zanak'ala hafa na fanavakavahana eto amin'ny firenena fa samy zanaky malagasy avokoa ka amin'izao fotoana izao dia tsara ihany ny mampatsiahy fa mila ny olom-pirenena tsiraray avy ary tsy hanavahana ty firenena ty fa latsaka katerena tanteraka ny firenena na iza na ianao na zoky ianao na ray aman-dreny na zandry dia tokony hiantsoroka ny adidy ho an'ny firenena fa raha miravoravo tanantsika ho aiza ny taranakitsika menakavy ireo ny fiainany rehetra dia nakinina tamin'Andriamanitra koa arary sitsiny raha andeha hisotra an'Andriamanitra mbola tsy maty fo amanaina tratro zao taom-baovao zao itsika vahoaka malagasy marina fa nisedra zavatra maro ny firenena eny ny vahoaka nandritra izay taona 324 lalaam-piainana nefa zany tompoko fa aramiko zao dadalebare fotaka zany tsy tokony hanana fahakivintsika malagasy fa mbola hanana fahavononana trany ijoro amin'ny fahamarinana aiza moa nahitanao fahamarinana ny fahamarinana dia hitanao rehefa masamy joro ianao ka miteny ny zavatra tsy mety eto amin'ny tany sy ny fanjakana toy izao zavatra iaina vahoaka amin'izao fotoana izao tsy toy ny isa-taona nangina ny fety fanaovam-beloma ny taona 2024 sy ny fiandrasana ny taona 2024 ho an'ny renivohitry ny faritra loatra mangoro teny amin'ny CSRR Ambatondrazaka kosa ny ena nisan'ireo naratra saingy niakatra ny tanin'ny olona voany Tazimoky fanampanazavana. Lamindamina kokoa satria tsy nisy ny ainana fohy. Nisy anefa ireo naratra nisy valo nisany. Ka fito tamin'ireo ny maratra madinidinika ary ny iray naratra tamin'ny famonoana. Tamin'ny famonoana olona zany ka naratra mafy nefa tsy maty le izy. Fa ny arety mitazo zany ny tena niakatra ny taon'ny marary vao nitazo. Fa raika amby telopolo nisan'ny marary tato anatin'ny hôpitaly tamin'iny andro 31 jusqu'à 1er. Ny mahakasika ny mety toetry ny andro kosa indray amin'izao ora itenenana izao no miditra ao amin'ny distrikany Morombe fatra atsimo andrefana anivon'ilay rivodoza Alvaro filazana miloko mena ny distrikany Morondava, Manja, Morombe, Toliara voalohany sy Toliara faharoa. Fanadihadiana mikasika izay etiny Gaëtan Riatsilavoery. Tamin'ny 3 ora tolakandro teo tany amin'ny 70 kilometatra avaratra andrefany Morombe no nisy ny foibe n'ilay forte tempête tropicale Alvaro. Mikisaka miatsinanana izy ka mahafaka 10 kilometatra isan'ora. Niakatra ho 10 kilometatra isan'ora ny rivotra Intiny izay arahana tafiotra manodidina ny 10 kilometatra isan'ora manakaiky ny foibeny. Raha ny vinavina miditra ny tanety ao amin'ny distrikany Morombe faritra atsimo andrefana ny ivony amin'izao ora itenenana izao. Tombanana hitondra tafiotra manodidina ny 70 hatrany amin'ny 30 kilometatra isan'ora i Alvaro amin'izay fotoana izay. Araka izany, filazana loza mitatao miloko mena ho an'ny distrikany Morondava, Manja, Morombe, Toliara voalohany sy faharoa. Filazana loza manambana miloko mavo ho an'ny distrikany Mahabo, Beroro, Ankazoabo ary Sakara. Dia ilafim-baovao indray tompoko kilasy tompoko vavy no manakatona ny tapany voalohany fampahalalam-baovao ty amin'ity alina ity izay tao anaty doka fohy isika mialohan'ny idirana amin'ny tapany faharoa. Ndahoary. Carlton Anous, Louveteau Compagnie vous présente Prestigious Style en compagnie de Shine et Denise. En animation, Yohan Loïl, un cocktail de bienvenue et un somptueux buffet gastronomique concocté par le chef réputé de Carlton. Réservation www.tickets.io dans les boutiques Racine et au Carlton Anous. Sponsor Gold, Telma, partenaire Audacious, partenaires digitaux Your Target Agency, Webmaster Madagascar.
mamerina ny araba tompoko kilasy tompoko vavy tonga soa indray tao anatin'ny tapany faharoa sady farany fampalalam-baovao manasana ao hatrany anaraka izany hatramin'ny farany manany sy ny osoka amin'ny fifidianana manaraka eo ireo ben'ny tanàna mamarana ny fitaom-piasany amin'izao fotoana raha tsy misy ny fepetra raisina isoroana izany hatreto tsy mbola fantatra mazava ny fotoana anaovana ny fifidianana ben'ny tanàna izay irary ny fanazavana fanadidina mikasika izay entin'ny larana efson. Hatreto tsy mbola mazava ny mahakasika ny fifidianana ben'ny tanàna izay tokony ho tanteraina amin'ny taona 2024 ity. Tsy mbola misy resaka hatramin'izao ny daty hanaovana izany fa eo ihany koa ny teti-bolana tanteraina izany. Tranga izay mampametra-panontaniana ny maro. Na izany azy, isan'ny manana aiay amin'ny mety tsy fisian'ny fangararana amin'ny fifidianana ihany koa ireo ben'ny tanàna. Maro ny lesoka izay hita tamin'ny fifidianana lasa teo izay mila arenina ho izy ireo. Mikasika ny fifidianana ben'ny tanàna mila mazava le fitsipika le izy satria rahantsika mahalala ny atao hoe tsy fankatoavany maronisa sy ny tsy nazotoan'ny maronisa nandeha ny fidy teo dia mila fanitsinao zany mba hisian'ilay fifidianana mba maro ny mandray anjara mba hisian'ny legitimité sy ny légalité ao anatin'ilay fitantanana. Ny fanahina ao anatin'ny fifidianana ben'ny tanàna dia ny hoe tena hovotazona ve mifahamarinana amin'ny fifidianana izay ny anisan'ny fanahina ao anatiny. Ny fanahina faharoa dia hoe ny mikirakira amin'ny fifidianana anisan'izany ny any amin'ny distrika. Ny distrika tsy manana toerana neutre intsony, tsy miafiny zany tsy manana neutre intsony dia iza zany le mody atao neutre eo ampovoan'ilay fifidianana. Ny délégué raha tsy mangaiky any distrika ny fokotany tendren'ny distrika tsy olom-boafidy dia lasa manalasala be zany le hoe neutralité le mikarakara amin'ny fifidianana. Dia raha ho anay aloha zany zao hoe manana traika efa ary efa hitanay daholo le misy raha matahora manko ao anatin'izy io sy ny fandrahonana dia reny aloha zany efa tsy mandaitra aminay intsony zao hoe raha mbola hoe tahin'Andriamanitra ka mbola hiverina hirotsaka ben'ny tanàna fanefany zany dia efa hainay daholo le fomba rehetra nankivina tsy manaitra anay intsony reny. Manoloana ny fikitsihana ny lalàna mikasika ny vondrom-bahoaka paritra Itsinjara-Pahefana amin'ny fantarana ho 5 taona ny fitaom-piasana ny ben'ny tanàna sy ny mpanolotsaina. Ambarana ireo ben'ny tanàna mamarana ny fitaom-piasana amin'izao fa izy ireo no nangataka izany ka tokony hisy fijerena izany. Hoe filazana fa hoe ho hitarina herintaona ny mandahany ben'ny tanàna. Maneho fisaorana ny mpanapa-kevitra rehetra eo anivon'ny fitondrana mikasika an'izay. Misy etaeta ihany nefa na izany ary satria izay ben'ny tanàna amin'izao fotoana izao lany tamin'ny 2018 nangataka an'io fantarana an'io mandat io ho 5 taona. Dikan'izay dia mba manirika io zahay raha mba izay ao anatin'ilay mandat zao no fenona 5 taona. Izany akory tsy midika hoe misy tahotra sanatria avy mivavana diny lela fa le suite logique an'ilay hoe izay nangataka no mena fa ny tsy nangataka no mena hafahafa be. Akoatra izay mbola isan'ny anaovana ireo komuna antsony mahakasika ny impôt étatique miverina eny amin'ny komuna fa toa izay tiany fanjakana ihany no atao raha ny fanazavan'izy ireo. Tsy mbola mipetraka ihany koa ny fitsinjaram-pahefana tena izy raha ny eto Madagasikara manokana. Ambony fanantenana ho an'i Robert izay efa 70 taona nanala CPE sy BEPC ny taona 2022 lasa teo mikasa nala baka indray izy amin'ity taona 2022 ity. Ny mahakasika an'i Robert izay zokony indrindra tamin'ny fanadina mpanjakana farany teo araka izany mandeha arantsika tao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity. Izy no razana mampionina Robert 70 taona ny tenany amin'izao ary izy no zokony indrindra tamin'ny fanadina mpanjakana CPE sy BEPC tamin'ny taona 2022 manerana ny Madagasikara. Raha ny tantarany manokana, kilasy T3 izy no nijanona nianatra antony tsy nahay mihitsy nisy tany ampianarana raha ny fitantarany. Nanomboka teo izy no niasa ary nanao ny asa rehetra. Teo amin'ny 17 taona izy no nanapa-kevitra fa hiverina hianatra indray ary nisafidy ny tsy andeha an-tsekoly fa ny ampianateny. Teo zany
tsy nianatra satria tsy maintsy manao activité personnelle dia ny activité nataoko a manao massage zay a zay nataoko tena nanao vary mandeha marchand ambulant dia efa niasa kosa tamin'ny privé tamin'ny entreprise fanaovana lalana tamin'ny colas efa niasa kosa tamin'ny fanjakana nanao contractuel tamin'ny travaux publics zay daholo niasa nataoko zany dia ny but zany zao a dia hanao dia miasa tena foana e satria manao massage a dia zay ny zavatra nataoko dia efa nianatra mba mikabary koa mahay mikabary koa za ala tsy ny teny hoe mba mikabary koa zany tamin'ny kabary tamin'ny fikambanitsana hoe ampinganarina fikambanitsana dia zay nahatonga na hianatra ary tsy mijanona foana e mianatra foana mandrakizay tsy saritra zany a manomboka teo amin'ny 20 taona teo satria dia nampianatena zany naka programme scolaire na maka ny programme scolaire programme officiel ny fanjakana dia iny ankizy cahier ho an'le bavaka dia amin'ny programme ny 8e ka hatrany amin'ny terminal narako antsaka sy andavany ao an-trano a zany nampianatra antena ankizy mpampianatra dia devoir fotsiny hoe fampiasana exercice na mety mpampianatra mety sa tsy mety dia mety dia afaka zao dia zay nataoko hoe tena ny fianarana zany na dia le osy ny teny frantsay zafady l'école est partout era Madagasikara ny rehetrarehetra ny fianarana zany tsy voatery any an-dakilasy fa ny rehetrarehetra. Nampianatena izy ary hiananaraka ny programa ampianarana rehetra teto Madagasikara mihitsy. Nanapa-kevitra ny anala ny fanadina-mpanjakana izy ny taona lasa teo antony zava-dehibe ny fahitana ny diplôma ho vokatry ny ezaka izay nataondra ny fanazavana. Mbola mikasa ny anala ny fanadina-mpanjakana baccalauréat sériel indray izy amin'ity taona 2024 ity. Anao ny asa mahampisolo vava na vatany izy aorian'izay izay no fikasandra ny fanazavana. Zavatra tianao atao zany a dia tafita foana zany le izy ary rehefa vita raha afaka baka za dia hianatra momba lalàna ataoko hianatra droit tsy maintsy vita lalàna efa biko tamin'ny voakely misy hianatra lalàna za anao mpisolo vava na anao notaire na huissier raha amin'ireo fianareo zay ny diko satria any tsisy voafetra antaonany fa ny taonako efa mihoatra dia tsy afaka anao ndray kako ny orinasa tsy afaka ndray anazy satria miasa tena ireo zay ny tiako atao zany rehefa afaka any. Zava-dehibe ny fianarana hoy izy ary hiamanentana ny tanora mba ho tia fianarana. Ilaina ihany koa ny fanajana ireo mpampianatra hoy izy antony izy ireo no mahazava-dehibe ny fampianarana. Ny apatra avitaiko ny tanora ho andretrarehetra mihitsy na tanora lehibe dia mahereza mianatra dia ny zany le fianarana zany fampaherezana ho an'ny tanora ary voninahitra ho an'ny betona ho an'ny litrokiny zay ny tena songadiko ambina fa dia tsisy mihitsy ihany fa mahereza mianatra rehefa misy zavatra ataonao zany dia mianatra tsara mihitsy zany hoe ozy ny teny frantsay hoe étude avant tout plaisir après mety manao Facebook ianao sy namany milainy zany tsy manina hodraina ny plaisir fa atao aloha le fianarana tiana zavatra tena atao dia zay vao anao an'izy. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena ito mandritra ity taona 2024 ity ho ny mpitondra teny ny tafika israeliana niady eo amin'ny Israely sy Hamas raha ny afatra nampitainy ity farany tamin'ireo tafika israeliana raha iverenana ny misasakalina teo mbola nitoetrany izay datroka bomba izay niainga tao bande de Gaza ka nafaty sivily mandidina ny 2020 tao an-toerana sy tao amin'ny sistan'ny Israely fanadedina mikasika izay eo amin'ny sariny France 24. Telo volana nisy ny fifandonana teo amin'ny Israely sy ny vondrona islamista palestiniana Hamas nilaza tamin'ireo vondron-tafika israeliana omaly alina ny mpitondra teny ny tafika israeliana fa itoy mandritra ity taona vaovao 2024 ity ny fifandonana eo amin'ny roatonta efa miomana amin'ny mety ho vokany ireto farany fa nanomboka ity taona 2024 ity dia efa nandefa bomba ampolony maro tao atsimon'ny Israely sy Tel Aviv ny avy ao amin'ny bande de Gaza ankilany mitovy tamin'ny fahafaran'ny taona 2024 teo ihany ny fiatomboan'ity taona 2024 ity ho an'ireo mpifanandrina ireo no izy ny atomboka tamina taroka bomba mahery vaika tao amin'ny sistan'ny Palestina nanomboka avy any avaratra hatrany atsimo izay nahafeno hôpitaly ireo naratra nandritra izany tsy aivina
efa hananika ny 2024 alina nanomboka ny 7 oktobra 2024 lasa teo ireo teratany Gazaoui namoy ny ainy raha ny Antotanis avy amin'ny vondrona Hamas raha nitatitra olona ampolony maro namoy ny ainy Saady ireto farany androany voalohany volana Janoary. Dia ila fomba iniany koa klasy toko vavy manakatona ny fampalalam-baovao an'ity alina ity akasitrana feno anao nanarika izany hatramin'ny farany. Veloma tompoko. Ne tardez plus, vivez le meilleur des bons plans. Patimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivava. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.